Alléluia. Amen. Dia miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana, izay menataraisany anio asabotsy 10 ny volana Aogositra 2024. Dia ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny firaisana amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra iray i Jesosy Kristy Tompo. Dia misaotra ny Tompo ihany koa tsika afahoana zany amin'ny alalan'ny vidéo mivantana izao amin'ny YouTube dia isaorana ny Tompo satria izy no mandamina ny zavatra rehetra avy aminy izao ka dia aingany antsika samy handray ny voninahitry ny Tompo ny famindram-pony indrindra araka ny hira izay ninoantsika tao hoe nandao elao raiko ty tamy aho. Zany hoe tsika tsirairay avy zany ny olona tsirairay avy no manapa-kevitra hiverina. Ny Tompo efa eo foana fa miandry any amin'ny Apocalypse dia miteny mihitsy hoe indro mandondona eo am-baravarana fontsika zany fa tsy mamoa no hidirany. Fa zay zany izy hoe tsika no manapa-kevitra araka ny hira teo hoe ity tamy aho, tsika no tokony hanolo tena ka zao fotoana izao zany hanao fotoana fibebahantsika avy eo ny mpanompon'Andriamanitra mampisika dia manao ny fampaheretana amin'ny zay dia misy fanoloran-tena fiantsoana raha mbola tsy nandray an'ny Tompo ianao dia fotoana zany izao andraisanao ny Tompo ary hanolorana koa ny fanavaozana fanoloran-tena. Dia alohan'izay rehetra zany dia hivavakantsika alohany handraisantsika ny tenan'Andriamanitra hibebahantsika. Vavakantsika Tompo. Eny iray ry Andriamanitra any an-danitra Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, manampina anao tokoa izay ampanetretena midera sy manome voninahitra anao satria tsisy Andriamanitra toa anao, tsisy Andriamanitra tahaka anao, ianao ilay rainay, ianao ilay efa miandry any an-danitra any maniry eo aminay Tompo, izay koa dia maniry eo aminao tahaka ny hira nataonao teo ndreto izay Jesosy tia Jesosy tamy manatona anao indray amin'izao vavaka sy fampaheretana izao ka dia raisy Jesosy ny tananao mba handray ny fonay ny fanahinay tsirairay avy aloka ianao no miaraka aminay eto fa tsisy fiainana tsy ny fiainao tsisy tanteraka fa tsy ny voninahitao dia mitenena foana araka fomba anao fampinikainika toa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no vanaitsan'ny izany. Alleluia. Amen. Amen. Ny tenan'Andriamanitra zany akatsika fampaheresana bebahantsika zafady dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko 15. Korintianina voalohany toko 15 izay no raisitsika zany hovakintsika amina Jesosy. Raisitsika ny Korintianina voalohany toko 15 ny andininy manontolo ny vakintsika amin'izay mazava amintsika ny tenan'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko 15 hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny baiboliko zany dia misy lohateny hoe fitondran-tena tsy mendrika tao amin'ny fiangonana.
Efa re hatr'izay azafady, efa re hatraizatraiza fa misy fijangajangana aty aminareo. Eny fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jejolisy aza. Fa misy olona ao aminareo manambady ny vadindrainy. Ary anareo indray va no mirehare ary tsy nampalahelo anareo akory izany ka mba esorina tsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Fa izaho na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko dia efa ny tsara sahady an'ilay nanao fihetsika toy izany tahaka ny nanatrika teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko momba ny herin'i Jesosy Tompontsika, dia aoka atolotra ho an'ny Satana izany olona izany hanimbana ny nofony mba ahavoavonjy ny fanahiny amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatsareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo. Arak'izay tsy isian'ny masirasira anareo fa voavony Kristy Pasika ho antsika, koa aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolompo sy ny aratsipanahy azafady, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao na ny fatra-pitiarena sy ny mpanao ankelina na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo, fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroaroanareo amin'izay atao hoe rahalahy kanefa mpijangajanga, na fatra-pitiarena, na mpanompo sampy, na mpanala baraka olona, na mpimamo, na mpanao ankeliny. Aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo, fa ataoko ahoana moa ny tsara ny any ivelany, tsy ny ao anatiny va no tsarainareo, fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy. Amen. Mafimafy ny tenin'ny fanahy masina ary mahitsihitsy amin'ny androany satria i Paoly no miteny ho amin'ny Korinto izany tamin'ny alalan'ny taratasy. Nandefa taratasy izy amin'ny ary amin'ny voalohany, toko voalohany ary vakiana ihany angambany amin'izay mazava amintsika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy, toko voalohany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe i Paoly voaantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Sostena rahalahy, no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto, dia izay no amasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika eny amin'ny tany rehetra, dia izay sady tompony ireny no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Arak'izany dia arak'ilay teny teo mahery sy mahitsy ny tenin'ny Paoly satria nanoratra taratasy izy izany miaraka amin'ny rahalahy hafa ho an'ny fiangonana tany Korinto. Fiangonana io izany dia efa niteneny mihitsy hoe dia izay no amasinina ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izany hoe fiangonana masina. Eto izany dia averina foana fa ny fiaraha-mivavaka, ny fiangonana tsy ilay trano fiangonana fa ny olona tsirairay avy izay tenenin'ny Tompo hoe nareo no depoly. Izay ilay fitambaran'ny depoly masina, ary masina ianareo dia izay no fiaraha-mivavaka izany. No amasinina mihitsy hozy izy ao amin'ny Jesosy Kristy. Izany hoe ilay ao an'ny Korinto izany tena fiangonana masina no amasinina izay tsy mahamenatra izany. Rehefa matetika koa izany matetika mila mibebaka isika raha mbola menatra manonona an'izany hoe ny fiangonana dia masina, ny fiaraha-mivavaka dia masina, ary teny mihitsy izany hoe aza aroaroana faratsiana. Tsy aroaroam-paratsiana ny fiaraha-mivavaka fa raha miaroaro dia araka ny tenin'ny Paoly teto hoe esory aminareo izany.
esory zany fa tsy tsara. Eto zany tena mahitsitsy araky ny teny indray fa misy miteny hoe nareo de efa mahery fiteny na hoe tsy ohatran'ny hoe tsy manam-pitiavana indraindray fa Paoly eto de nampiseho mihitsy hoe esory rehefa ratsy, rehefa tsy azo tenenina ny teny an'izany misy olona raha tenenin'olona anankiray ozy izy tsy mety izy de maka olona anankiray fampandroany mbola tsy mety izy de antsoa mihitsy ny lohan'ny fiangonana na teneny ao am-petrehan'ny olona fa ratsy ny zavatra ataonao. Ka rehefa tsy miala izy de roahana tao zany ka zay izy hoe Paoly eto no miteny hoe rehefa tsy miova ny olona ao amin'ny fiaraha-mivavaka ka tsy mety manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fiaraha-mivavaka misy ny lasa maloto ka tsy heno intsony Andriamanitra. Mila diovina zany mila hamasinina. De zay no hamasinina ozy izy ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voaantso sady masina. Ny zavatra atao hoe masina efa hazavaina matetika fa ny atao hoe masina dia natokana, tsy mifangaro amin'ny rehetra rehetra intsony zany. Misy entana anankiray na fitaovana anankiray heverina fa masina dia atokana mihitsy izy iny atao amin'ny toerana tsy mitovy amin'ny rehetra, de tahak'izay ihany koa tsy hafangarongaro. Zavatra masina zany dia tsy mifangaro intsony amin'ny zavatra tsotra na zavatra hoe heverina hoe mahazatra na de mitovy zao any ary fa rehefa napetraka ho masina dia tsy mitovy intsony fa napetraka ho ambony na masinina moa zany araka ny teny gasy mihitsy hoe hamasinina dia atao manokana mihitsy, apetraka manokana amin'ny toerana misy azy zany. Ka zay tsika rehetra rehetra rehefa namasin'ny tompontsika dia tokony ho hipetraka amin'ny toerana hafa mihitsy zany. Zay mahatonga an'i Paoly sarotiny mihitsy eto tamin'ny Korintiana zany nivoakitsika amin'izay ny amin'ny toko 15 hoe tandrefa nareo anie ka masina no hamasinina anie ny fiaraha-mivavaka misy anareo fa aza atao tsinontsinona na afangaro. Raha misy tsy mety eo de teneno ary raha tsy azo tenena izy dia esorina mihitsy. Zay zany ohatran'ny hoe matetika entina Paoly Paoly tena mihitsy hoe mitsara mihitsy hoe izy tsy eo izy fampanana miaraka eo fa efa mitsara sady le olona zay eto zany hoe mitsangajanga. Averiko am'zay zany andininy voalohany anaran-tsosy ny Korintiana voalohany toko 15. Efa rehatraizatraiza fa misy fitsangajangana aty aminareo, eny fitsangajangana zay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy olona ao aminareo manambady ny vadindray. Zay zany ny zava-nisy tao amin'ilay fiangonana. Efa eno hatraizatraiza amin'ny fiaraha-mivavaka na amin'ny fiangonana zay mahazatra antsika matetika fa tsy fiangonana trano. Ny olona zany efa mieritreritra hoe fiangonana de ndao any fiangonana de tsy maintsy mankany amin'ilay trano fiangonana fa ny fiangonana zay iangonan'ny roa na telo ozy Jesosy de eo ampovoany ako ary izy eo ampovoan'izay masina ihany, izy tsy manatona ny olona tsy masina. Indraindray zany tsika tsy ao anatin'ny famasinana fa tsy mankeo ny tompo. Zay mahatonga an'i Paoly sarotiny eto hoe eno hatraizatraiza, efa rehatraizatraiza fa misy tsy mety aminareo, misy fitsangajanga, tsy ho ao ny tompo, tsy heno anareo izy fa ratsy zany. Any amin'ny olona tsy mivavaka ary mbola misy zavatra tsara no vitany noho ny ao aminareo ka zay no mampisarotiny amin'ny tompo zany. Amintsika kristiana eto zany tena mivantana mihitsy amin'ny kristiana fiaraha-mivavaka zay efa nandray an'i Jesosy. Mila mitandrina zany tsika raha tsy tanteraka ny ao amin'ny fiaraha-mivavaka ary misy tanteraka indrindra zany ho an'ny tsirairay avy hoe ianao zany tsika tsirairay avy mahafantatra hoe inona ny ataoko. Za ve anisan'le mpijangajanga, anisan'le ratsy ve? Sao de noho ny amiko no mahatonga ny tsy anatsoana ny tompo, tsy sehoan'ny tompo zany eo amin'ilay fiaraha-mivavaka, tsy hamaliny vavaka. Zay no bebahantsika sady voalohany mba tsy ho amintsika zao no isian'ny famaizana na fitsaran'Andriamanitra zany amin'ny fiaraha-mivavaka misy antsika. De araka le hira teo mampatsiaro sady le hira teo hoe lay io moa zany hira ohatran'ny hoe mifehy an'le hoe zanak'adala ny fiantsoantsika anazy fa tena hoe rehefa nahatsiaro izy fa diso tsy mendrika teo anatrehan'ny tompo dia nibebaka de niteny mihitsy izy hoe hiala amin'ity fahalotoko ty ako tao anatin'ny fahalotoana niaraka nisakafo tamin'ny kisoa izy. Hoe tena tao anatin'ny fahalotoana mihitsy de nandray izy hoe nanapa-kevitra hoe za hiverina any amin'ny raiko. Ka zay izy hoe mila manapa-kevitra zany tsika androany raha mbola nandray an'i Jesosy ianao ka hitanao hoe tsy tanteraka de fotoana androany hanapa-kevitra, hanakana hevitra. Raha efa nihevitra ianao araka n'ity teny ity zany hoe ao amin'ny fiangonana efa namasinina, efa nafantatra ny tompo nefa nihevitra dia manapa-hevitra fa
ho avy ozy izy ny fitsaran'Andriamanitra, ny tenenin'ny Paoly eo zany ho avy izy ary rehefa akaiky zany ankehitriny ho avy ny tompo hitsara ny olona rehetra araka ny asany avy. Andininy faharoa aminaran'i Jesosy ianareo aminaran'i Jesosy ary ianareo indray fa no mirehare ary tsy mampalahelo anareo akory izany ka mba esorina tsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Zay izy ao amin'ny fiaraha-mivavaka indraindray le olona manao ratsy izay heverina hoe manana fahefana, manana toerana tsara ao amin'ny fiarahamonina de matetika zareo indray zany no tena mirehare. Hoe tsy azo tenenina efa anay ty fiaraha-mivavaka ty, fa anay ty fiangonana ty misy ary misambasaha miteny mihitsy hoe pasteur zay mavidy ny pasteur, zay nanorina zao sy zao fa misy mirehare mihitsy. Fa tenin'ny Paoly eto hoe esory ka mba esorina tsy eo aminareo ilay nanao izany zavatra izany. Raha olona ratsy izy nanao zavatra ratsy ao anatin'ny fijangajangana mbola ho resahantsika eo zany inona moa zany le fijangajangana be da be tian'ny tompo tenena eto fa ao anatin'ny fijangajangana ozy izy de esory. Mafy zany mafy zany zay zany no tena tian'ny tompo hoe rehefa tsy tanteraka ao anatrehan'ny tompo zay le mbola avelanao le bebana raha ny amintsika no tsy fahatanterantsika fanapahan-kevitra zao miala amin'ny fomba ratsy toetra ratsy indrindra moa zany eto amin'ny fijangajangana tian'ny tompo tenena manokana zany amin'ny fijangajangana zany eo amin'ny fiaraha-mivavaka fijangajangana zany dia ny firaisana ara-nofo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny fanambadiana, tsy ao anatin'ny efa ny hoe namasin'ny tompo zany araky ny fanambadiana izay naorina teo anatrehan'ny tompo. Andininy fahatelo aminaran'i Jesosy fa izao na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanahiko dia efa nitsara sahady an'ilay nanao fihetsika toy izany tahaka ny nanatrika teo ihany. Zay mihitsy. Paoly eto zany tena nitsara sahady ozy izy. Fanahiko manatrika izay aseho an'ny tompo mihitsy rehefa tena ao anatin'ny fahamasinana antsika de ho asehony amin'ny mpanompony tsirairay avy ny faharatsian'ny olona. De gaga isika tsirairay avy hoe fa maninona foana no tenenina, fa maninona no bedesin'ny tompo rehefa miaraka amin'ny Jesosy ka ao anatin'ny fiaraha-mivavaka fahamasinana. Raha misy zavatra mihoatra na tsy ampy ataontsika tonga de miteny ny fanahy masina ary tena miteny ny vatana amin'ny alalan'ny mpanompony tsirairay avy zany ka eto Paoly tena nasahan'ny teny mihitsy hoe mitsara. De indray zany ny olona hoe fa maninona no tsarainao fa izy ianao no samy mitsara anahy zany fa rehefa miteny ny fanahy masina dia tsy mitsara intsony zay fa mila mitandrina isika fa sao de araky ny teny hoe any amin'ny elo, any amin'ny fahaverezana ny tanjon'ny kristianina zany ny fiaraha-mivavaka rehetra de mitondra ny olona any amin'ny fahamasinana, any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy mety moa ny olona zany hiala amin'ny faharatsiana dia any amin'ny fahaverezana, any amin'ny elo, any amin'ny afobe zany no hiafaran'le olona. Andininy fahaefatra aminaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika rehefa tafantona ianareo sy ny fanahiko momba ny Jesosy tompontsika dia aoka atolotra ho azy izany mibana ny nofony mba hahafonjy fanahy zay mihitsy zany l'izy eto zany Paoly tena miteny mihitsy hoe atolotra ho an'ny Satana zany olona zany. Dia mbola etỳ antany hoe rehefa tena tsy mety miala le olona de any. De mbola ety zany de efa hoe tena hoe aleo izy sy ny Satana no hoe rehefa tsy mety hiova izy. Zay zany ny Satana efa miandry eo fotsiny miandry eo am-baravaran'ny fon'ny olona de fa anazy moa zany mba haveriny vatana ozy izy. Aleo ary potika ny vatana zany any amin'ny Satana fa ny tanjona araka ny teny teo mba havonjy ny fanahiny amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo. Ny fanahy zay no toriana foana mba ho voavonjy ny fanahinao ho avy Jesosy. Raha tonga tokoa ny tompo hoe anisan'ny voaray ianao hiakatra, zay no mamafimafy sy mampahery ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mety ny amin'ny fijangajangana sy ny fahalotoana fitondran-tena tsy mendrika eo amin'ny fiaraha-mivavaka, eo amin'ny fiangonana. Ka raha misy an'izany fantatsika zany eo amin'ny fiarahamonina, ao amin'ny fiangonana, fiaraha-mivavaka indrindra raha ao anatin'ny fiaraha-mivavaka ianao dia masahy mijoro miteny amin'izany endrika tsy mety zany fa lasa araka ny tenin'ny Paoly hoe lasa mirehare indray na atao tsinontsinona zany fa tsy ho ny tompo tsy hamaly antsika ny tompo amin'ny fiaraha-mivavaka. Andininy fahaenina tsy mety ny fireharehanareo tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo. Esoriny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo arak'izay tsy isian'ny masirasira anareo
fa voavony Kristy. Ajany koa azafady, eto zany hoe masirasira kely, kely indraindray zany averiny fa kely zany am'fijangajangana ataon'ny olona ity zany hoe manambady ny vadiny rainy izy. Hoe tsy hita zany miafina any ambadika any zany tsy hita zany fa matoa zany mipoitra de sady hitan'ny olona no fanahy masina mihitsy ny mampiseho azy de mila esory zany ozy izy, fa zany no mahasimba ny vongana rehetrarehetra. Na de eo ary tsika atao hoe tena hoe mivavaka manolo tena daholo ny rehetrarehetra kanefa misy anankiray na roa na vitsivitsy amin'ny mpiara-mivavaka no tsy manao araka ny sitrapon'Andriamanitra de ho simba daholo le vongana. Lasa tsisy dikan'izany tsisy tsirony fa tsisy tsirony intsony le masirasira. Fa voavony Kristy Paska ho antsika, ka aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasiran'ny lolo-po sy ny aratsiam-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zay le izy zany eto voavony ozy izy. Tamin'ny namoahana ny zanak'Israely tao Ezipta dia namono ny zanak'ondry, takan'izay koa Jesosy rehefa nombona teo amin'ny hazofijaliana dia izy no tena Paska fanavotana zany. Tiany lazaina eto hoe miverena amin'i Jesosy eto amin'ny Tompo ny fahotanao. Tsika tsirairay avy tsy mahafaka ny fahotantsika, tsy ny pasteur, tsy ny mpanompon'Andriamanitra no mahafaka ny fahotantsika fa Jesosy. Jesosy ihany no voavono ho Paska ho antsika. Miverena amin'i Jesosy, miverena eto aminazy ny fahotanao, ny faharatsiana raha misy masirasira kely tranainy ao aminao zay mbola tsy mety afaka de eto amin'i Jesosy. Jesosy mihitsy no teny hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa nareo ka androany zany tsika hibebaka hitondra ny faharatsiantsika. Dino izy masirasiran'ny lolo-po sy ny aratsi-panahy. Rehefa tenenina matetika ny olona manao ratsy dia lasa misy lolo-po, mody tezitra izy na mody hoe sorena satria ny devoly no mahatonga fahatezerana dia velao amin'izao fa masosoka zany lasa misy ady fa tsy tian'ny Tompo zany fa ny tian'ny Tompo ozy izy dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Zany hoe ny fahamarinana efa niresahantsika teo ny fahamasinana le natokana manokana fa mila tenenina ihany koa zany ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy andininy fasivy hoe nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga. Averiny raha nahita zany tsika fa intelo inefatra izy namerina foana aza miaroaro, esory le olona, esory le zavatra tsy mety, aza miaroaro. Mba tsy andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao na ny fatrapitia-harena sy ny mpanao an-keriny na ny mpanompo sampy fa raha izany dia tsy ny maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Zany hoe eto zany le olona any ivelany, mpanompo sampy, ny tia-harena, reny miara-miaina amintsika. Tsika tsy nasain'ny Tompo mihitsy hoe amindala tsy miara-miaina intsony ety amin'izao tontolo izao, miara-miaina eto tsika fa le olona zay efa nanolo-tena na indrindra hoe miara-mivavaka, miara-manompo no mbola ao anatin'ny fanompo-tsampy, ao anatin'ny fitiavaka-harena, ao anatin'ny lolo-po, zany no tena tenenin'ny Paoly, ny tenenin'ny Tompo mihitsy hoe aza mifangaro amin'izany. Fa ny olona any ivelany zay efa any Satana zay no torintsika. Raha tsika ao anatiny ary no mbola ao anatin'le fahalotoana zany ahoana moa zany ahafahantsika mitory fa ny tian'ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy afaka miala amin'izao tontolo izao tsika satria efa feno loto eto amin'izao tontolo izao manodidina antsika fa raha ao amintsika, ao amin'ny fiaraha-mivavaka no mbola misy an'izany dia esory zany. Andininy faha iraika amby folo amin'ny anaran'i Jesosy fa ny nanoratako taminareo ozy izy dia ny mba tsy hiaroaroanareo amin'izay atao hoe rahalahy kanefa mpijangajanga. Zay le valiny sady. Zay no tena nanoratan'i Paoly zany manoratra taratasy tany Korita izy hoe efa rahalahy, anabavy, rahavavy ao amin'ny Tompo de efa mpiara-mivavaka nefa mbola ao anatin'ny fijangajangana zany fotoana zao hialana. Fa ho tonga ny fitsaran'Andriamanitra hitsara antsika ny Tompo ka mba tsy ho any amin'ny elo araka ny teny teo na ho faty amin'ny fahotantsika ihany tsika satria araka ny tenin'ny Paoly teo koa dia ho faty ihany io nofo io ho potehana io ary ny Satana no mandray mamiravilan'le nofo zany fa ny fanahintsika zay ny tena tadiavintsika ho voavonjy. Kanefa mpijangajanga ozy izy na fatrapitia-harena. Ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany ao amin'ny fiaraha-mivavaka raha mbola olona fatrapitia-harena koa de tsy tsara zany ao amin'ny fiaraha-mivavaka. Na mpanompo sampy,
io fa tenenina foana zany fa ny mpotsampy am Madagasikara betsaka ny karazany ataoko angambany tsy hiverina matetika fa mbola mety ho ambaran'ny tompon'Andriamanitra eo avy eo am'fampahaizana fa eto moa zany hibebaka tsika. Raha ao anatin'izany tia harena isika, mpijangajangy tsika ara-nofo, mpanompo sampy amin'ny tiany miantso ny razana, manompo sampy tiany sapakazo, ny tsangakazo, ny zava-maniry, ny zavatra hita ety am'zao tontolo zao zany no tompona, zany natao hoe fanompoan-tsampy, ny fitiavam-bola tafahoatra, fitiavan-karena tafahoatra. Zany ao anatin'ny hoe tokony esorina ao amin'ny fiaraha-mivavaka ny mpanala baraka olona. Eto fa jereo tsara fa tonga ny ten'Andriamanitra de misy mihitsy hoe manala baraka olona, mandainga zany manao tsinitsinina hoe mitoroka hozy izy any amin'ny fitsarana any na mandainga amin'ny tsy araka ny hoe tsy miteny ny marina ihany koa no tiany lazainy am'zany na mpimamo. Mifoka rongony ianao misoso toaka ianao mamo dia mila mitandrina hiesoro zany androany fa tonga ny tompo hitsara antsika, hibebaka tsika avy eo hiesorontsika daholo zany fomba ratsy zany ny mpanao ankeriny. Mena fahefana eo amin'ny fiarahamonina am'zao fotoana zao dia ny mpanao politika, ny olona mpitondra eo amin'ny fitondrana de tena manao ankery mihitsy, na ny olona manam-pahefana tandremo fa ho avy ny tompo hitsara. Aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo. Zay le teny teo hoe mahery le teny, tsy tokony hiara-hinana, tsy miara-mivavaka eo intsony zany raha ny teny izy hoe esory. De hozy le olona hoe hozy ny olona aty ivelany hoe tena tsy zany ve natao hoe fitiavana, zany ve natao hoe Andriamanitra fitiavana, tena mandroaka ny olona ratsy. Fa rehefa tsy mibebaka, tsy miverina mibebaka ao amin'ny tompo zany le olona dia esory hozy izy fa manimba ny vongana masirasira, ny masirasira kely. Andiny faharoa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko ahoana moa ny hitsara ny any ivelany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo, fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo lay mpanao ratsy. Zay zany sanatria tsika tsy mifampitsara ao amin'ny fiaraha-mivavaka fa mifampiteny mifanitsy mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mba ho tanteraka, mba ho masina tokoa ilay fiaraha-mivavaka arak'ilay teny teo averina foana fa tsika ny tempolon'ny tompo ary ao amintsika izy. Ny tempoly masina izay mitambatra zay natao hoe tempoly na hoe fiaraha-mivavaka fa tsy ilay trano izay namboarin'ny olona tanana. Ny tempoly natao tany Jerosalema ravahana mihitsy, rava hatramin'izao tsisy intsony. Ka maika fa ny tempoly na hoe ny trano fivavahana izay hitantsika mety hoe mijoalajoala, mety hoe lehibe fa ny fahamasinan'ny olona ao anatiny zany no itoeran'ny fanamasinao. Dia hibebaka tsika hifono amin'ny tompo raha anisany mbola mpijangajanga arak'ilay teny teo tia harena, mpandainga, mpanendrikendrika, mpijangajanga ny am'zany ny toetrantsika dia fotoana zao hibebahantsika. Raisintsika farany ny eo amin'ny Isaia toko faha-enina amby enimpolo. Isaia toko faha-enina amby enimpolo ny andininy fahadimy sy ny faha-enina. Azafady, Isaia toko faha-enina amby enimpolo andininy voalohany sy faharoa azafady. Isaia toko faha-enina amby enimpolo andininy voalohany sy ny faharoa. Eto amin'ny lohateny ary dia tena efa miteny sady izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny tena mpivavaka sy ny mpivavaka tsy izy. Izao no lazain'ny tompo: ny lanitra no seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Trano manao ahoana no ataonareo ho ahy, ary toerana manao ahoana no ho fitsaharako? Fa izao zavatra rehetra izao no nataon'ny tanako dia ary izao rehetra izao, hoy ny tompo. Nefa izao no olona hotsinjoviko, izay mahantra sy torotoro fanahy sady mangofotra noho ny teniko. Tonga ny tenin'ny tompo asa ianao na torotoro ny fanahinao mahantra, malahelo na mangofotra eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra, fa raha aminao zany androany dia hiaino ny tompo ary aneho ny voninahiny ary hamindra fo amintsika tsirairay avy. Andehantsika handoalika hibebaka eo anatrehan'ny tompo amin'izany fahotana sy ny tsy fahamendrehana zany ary hangataka amin'ny tompo zany mba hamindra fo amin'ny tompo, hamindra fo amintsika tokoa izy
dia andohalika tsika, avy eo tsika dia hosahy hitsangana ihany koa androaka ny asany maizina satria ny devoly tokoa tsy kely lalana ka horoahana izy dia andositra tsika ka dia andeha tsika hivavaka hibebaka ao anatin'ny tompo. Andohalika tsika tompo, vavaka tsika rehetra. Eny Ray Masina, tonga aminay ny teninao tahaka ny tany amin'ny fiangonana tany Korinto. Izay izao no fiangonana, izay izao no fiaraha-mivavaka. Ny tsirairay avy izay maheno izao Jesosy na mivantana na amin'ny fotoana hafa hiainoana izany dia aingana e Jesosy hibebaka sy hifony ao anatrehanao. Mangataka ny fainao masina hiasa sady hampafantatra hanokatra ny fo amam-panahy anay Jesosy. Satria izay tokoa ilay masina hozy ianao izay ilay depoly masina izay tsiray avy izao ka dia manantona anao amin'ny mpanetentena atao anatin'ny fijangajangana, fijangajangana ara-nofo. Eny Tompo, fony aminao ny amin'ny fijangajangana, amin'ny fitondran-tena maloto. Izany Jesosy araka ny teninao fa na dia mijery ary izay mitsiriritra lehilahy na vehivavy manodidina anay dia efa fijangajangana izany ka dia mifono aminao izay, mifono aminao ny amin'ny fitsiriritana, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny tsy fahatokiana rehetra, ny amin'ny fomba ratsy satria izay izao no mandoto ny asanao, mandoto ny tepolinao Jesosy, mandoto ny fiaraha-mivavaka dia mifono aminao. Na ny jangajanga, na ny masonay, na ny nataonay indrindra indrindra dia mangataka aminao ny ranao Jesosy, ampy manadio ny ranao, ampy manavao ka dia sasao amin'ny ranao amin'ny fijangajangana. Jangajangana koa teninao izany ny amin'ny fanompoan-tsampy. Mino ny razana izay, mino ny tenin'ny izao tontolo izao izay Jesosy, manompo sampy, manompo ny tapa-kazo, manompo ny hazo, manompo ny sarivato, manompo ny sarivongana isan-karazany. Fono aminao Jesosy satria tsy nino fa ianao tokoa ilay Andriamanitra anton'izao rehetra izao. Teninao izany tao amin'ny Isaia teo fa ianao no miteny dia ary izao rehetra izao, ianao ilay tompon'ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra. Dia mifono aminao izay raha mbola mitoky amin'ny zavatra etỳ an-tany, ny amin'ny harena. Tia vola, tia harena tafahoatra noho ianao Tompo, tia ny firehariana, manamary-tena, mirehareha ny amin'ny fahefana, mirehareha ny amin'ny toerana misy anay tsirairay avy indraindray dia hireharehanay na ny bika aman'endrika ary Jesosy hifonana aminao izany satria izany no mitarika anay ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny firehariana. Fono aminao miteny ratsy, mandainga, manaratsy ny hafa. Fono aminao Tompo ny amin'ny fahotana rehetra. Eny manantona anao izay satria tsy misy afa-tsy ao aminao ihany, ianao tokoa ilay Pasika, ianao tokoa ilay zanak'ondry mitondra ny fahotana izao rehetra izao dia manantona anao, entina aminao Jesosy. Ny hotanay rehetra sasao amin'ny ranao soa, diovy amin'ny ranao soa Jesosy ny tanako, diovy amin'ny ranao soa ny tongotro, diovy amin'ny ranao soa ny molotro, ny lelako, ny vavako miteniteny foana, ny maso mitondra fitsiriritana, ny maso mitondra lainga, ny fanaratsiana, ny sofina maheno, lainga maheno ny fitaka rehetra maheno amin'izao zavatra miseho etỳ amin'izao tontolo izao dia mifono aminao, entina aminao Jesosy. Dia tsy izay manantona anao, miverina aminao araka ny hiranay teo Jesosy. Ity Jesosy raiso, atsoa indray ilay tananao Jesosy Kristy tsy fohy fa tena mahavonjy. Ny sofinao tsy lalodalovana fa mandray androany dia handray anay ianao, hanadio anay amin'ny ranao soa. Tsy ho latsaka foana ny ranao teo amin'ny hazofijaliana fa hanadio tanteraka, manadio ny fonay, manadio ny vatanay, manadio ny fananay manontolo. Ka araka ny teninao teo dia mba ho masina tokoa izay, ho masina izay Jesosy, ho marina, hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana. Ka dia tehirivo izay Jesosy, voahanay ny fonay, voahanay ny fanahinay ka dia sasao Tompo, sasao amin'ny ranao soa. Mangataka ny ranon Jesosy hanadio tanteraka ny tongotra, ny alehan'ny tongotray rehetra tsy araka ny sitraponao, zavatra noraisy ny tanana, mitondra loto, mitondra tsy famendrehana, zavatra hitan'ny maso, mitondra fakam-panahy, ny zavatra henon'ny sofina, hampiherikerika ny fo amam-panahy anay Jesosy. Eny Tompo, fono aminao satria maloto ny fonay, maloto ny sainay dia diovy amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy araka ny teninao tokoa fa ny ranao manadio, ny ranao no tena fisotro dia misotro ny ranao Jesosy, misotro ny ranao izay sotroinay ny ranao, ilay ranao manadio, mandoro ihany koa, mandoro izay tsy hanao rehetra, mandoro ny aretina, mandoro ny fahazaran-dratsy, mandoro ny asa ratsy ny Satana rehetra ao anatiko.
amin'ny tenako, amin'ny fiainako manontolo, manontoro anao ny asan'ny maizina, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny asa fanompoana rehetra, amin'ny mpanompono maro izay mitady anao dia ianao hanadio tanteraka. Sasao izay Jesosy vafakeloko sasao izay vafampahotana. Dia mahatoky izay fa ianao mamindra fo, mahatoky izay fa ianao miasa, ianao no miady. Ianao no miady dia manala anay amin'ny fahotana, indrindra amin'ny fijangajangana rehetra, ny tsy finoana, ny fahadalàna rehetra. Androany ianao dia hanafaka anay tsirairay avy ka dia misaotra indrindra. Izany no asahianay Jesosy, saza hijoro, saza hitsangana indray handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly dia hitsangana izay Jesosy, handroaka ny asan'ny devoly amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no androahana ny devoly sy ny satana. Miala ny satana sy ny devoly, mivoaka nareo satana, miala ao anatin'ny fo, miala ao anatin'ny fanahy, vatana, ny fijangajangana, fijangajangana ny filan'ny nofo rehetra, fijangajangana ny filan'ny nofo, miala ny hafariny rehetra afo, fijangajangana ny fitenenan-dratsy, ny fararatsiana, ny fimamora, ny fahadalàna rehetra, ny fahadalàna n'inona endrika fahadalàna amin'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny tenako, amin'ny ankonako roako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo any hafariny rehetra afo ny satana sy ny devoly. Tsy hanakedy, tsy hanapahefana ny satana sy ny devoly, ny asan'ny maizina, ny asan'ny satana didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo any hafariny rehetra afo. Any hafariny rehetra afo ny devoly satana, mivoaka nareo satana, miala ny devoly, tsy hanakedy, tsy hanapahefana fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy hanjaka. Voninahitra ao niseho manomboka izao Jesosy, efa didina amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly, ny Belzebuba, ny Losifera, ny asan'ny maizina rehetra, ny menaranatra anay, ny menarana ela, tapatapahana ny lohan'ny menaranatra anay sy ny menarana ela, roahana amin'ny anaran'i Jesosy any hafariny rehetra afo. Ny devoly ny zazavavin-drano miala any hafariny rehetra afo, ny devoly ny zazavavin-drano, devoly ny kalanoro sy ny vazimba rehetra, devoly ny mpamosavy, ny famisaviana, ny fanenjehana sy ny fanaratsiana, potehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Roahako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny asa fanompoana, amin'ny asa rehetrarehetra, amin'ny mpanompony tsirairay avy, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Any hafariny rehetra afo ny devoly satana, tsy hanakedy, tsy hanapahefana fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy hanjaka tanteraka. Ny voninahitra ao niseho, ny sitraponao tanteraka manomboka izao Tompo. Ianao niasa, ianao hanadio anay. Diovy amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao izay ho hafakeloko, diovy izay ho afa-pahotana tanteraka. Esory izay tsy anao rehetra, esory izay tsy anao rehetra manomboka izao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mivoaka any hafariny rehetra afo. Ny asan'ny devoly satana tsy hanakedy, tsy hanapahefana fa ny ran'i Jesosy hanadio, ny ran'i Jesosy hanadio. Angatao ny ran'i Jesosy, afafazo ny ran'i Jesosy amin'ny tenanao, amin'ny tenantsika tsirairay avy, amin'ny ankonana, amin'ny asan'Andriamanitra. Afafy ny ran'i Jesosy, afafy ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy afafy, sotroina ny ran'i Jesosy, andoro ny asan'ny maizina, andoro ny asan'ny satana fa ny ran'i Jesosy handrakotra, ny ran'i Jesosy niasa, ran'i Jesosy hanadio tanteraka, hanadio sy hanavao ny fiainako sy ny ataoko rehetra. Ran'i Jesosy handamina ny asa fanompoana, ny asa fitadiavana, ny fiainanay rehetra. Rakofy ny ranao Jesosy, inona asa fanenjehana, endrika fanenjehana, fanaratsiana, fanakorontanana, ny fo maloto, ny sain-dratsy, ny alahelo-po, ny fo tsy mendrika rehetra, didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo any hafariny rehetra afo. Fa ny ran'i Jesosy handrakotra, fanainao masina hanadio ianao Jesosy, manadio tanteraka. Ka dia ianao tokoa ny pasoka ho anay Jesosy androany, manomboka androany izay dia afaka, afaka amin'ny fatoran'ny satana, afaka izay noho ny anaranao, afaka izay Jesosy noho ny ranao soa. Ka dia misaotra indrindra manapaka, misaotra manadio manapaka anay dia misaotra ny tompontsika miasa, misaotra manadio antsika dia heverintsika handoalika. Mbola hangataka ny fanahy masina mandrakariva, efa teo amintsika izy, efa manatrika antsika fa angatao foana ny fanahy masina hiseho sy hiasa amintsika tsirairay avy mba ho fenitsika manomboka izao ka dia ho feno famasinana araka ny efa nambara teo fa tsika dia natsoina ho masina, voatokana natsoin'ny Tompo ho voatokana ka dia natoloro ny tenanao mba ho tena ho masina, natoloro ny tenantsika ho masina eo anatrehan'ny Tompo. Rehetra izay Jesosy manompo tena ho anao. Hamasino mandrakariva izay Tompo, masino izay ianao ilay fanahy masina, fanahy fahamarinana, fanahy fahazavana, fanahy madio, fanahy masina, hanadio anay, hanavao indray ny fo amam-panahy anay, ny tenanay manontolo ka dia ho feno anao izay tanteraka izay Tompo. Mendrika Jesosy, hiala ny lolo-po, hiala ny fijangajangana, hiala ny tsy fahatanterahana rehetra, ny fanompoan-tsampy
ny fahatezerana zay tsy anao dia efa miala izany fa ny fahainao masina amen'ny fo mampanahy anay ny tenanay manontolo. Dia tehirizo izay Tompo, tehirizo ambany elatrao fenoy foana izay fanahy masina ary ilay fanahy masina no mbola hiteny ianao ilay miteny manazava ny sitraponao amin'ny alalan'ny mpanomponao ka dia mitenena foana ianao, tenena fa vonin-kaina izay Tompo, vonoka anaraka anao izay Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masina, mamaly vavaka, misaotra manadio manavao, misaotra Tompo, misaotra amin'ny ranao soa, misaotra Jesosy, aleloia, misaotra fa tianay isan'andro ianao, mamindra fo ianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Aleloia, aleloia, amen. Amen. Misaotra ny Tompotsika ny amin'ny nanolorantsika ny tenantsika teo amin'ny Tompo ary izy mamindra fo mandrakariva. Tsy miavina po ozy izy fa mamela heloka mandrakariva ka raha tena mibebaka sy mifonontsika dia amindra fo amintsika ny Tompo. Hitanao ny voninahit'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary isika tsirairay avy dia tsy ho any amin'ny elo sy ny afo be fa mba ahita ny voninahit'Andriamanitra any amin'ny fanjakana izany izay efa nomaniny antsika ka dia misaotra ny Tompotsika. Dia omeko ny anabavy izany Mama Felicia indray izany ny teny fampaherezana sy ny fanoloran-tena ho antsika avy eo. Voninahitra amin'Andriamanitra irery ihany. Aleloia, amen. Amen, amen. Misaotra tompoko. Misaotra ny Sokerika ny amin'ny fampibahana. Mbola faly miarahaba anareo tsirairay avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia isaorana ny tompontsika satria efa avy nibebaka teo ary nandroaka devoly ihany koa. Misaotra ny tompontsika satria lehibe ny fitiavan'ny Tompo. Misy zavatra tiako ambara kely amin'ilay fandroana devoly azavaiko avy eo fa mangataka anareo izaho hivavaka na dia mivavaka ary Sokerika dia mila aho izahan-tenako mihitsy no mivavaka satria zay rehefa miasa amin'ny asan'Andriamanitra. Tsika tsirairay avy tsy maintsy manana ny anjara asantsika dia tokony koa tsika hivavaka koa tsika izany fa tsy andro olona foana. Nivavaka izy teo ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa ianao koa, izaho koa mila mivavaka izany dia hivavaka isika alohany hanambarako izany izay tiany fanahy masina tenenina momba ny amin'ilay fandroana devoly teo ary koa izany any amin'ny teny izay nomeny ampaherezana antsika anio. Vavaka isika Tompo. Mbola mamerina fisaorana aminao izay Jesosy malalo satria be fitiavana ianao. Masina indrindra ianao Jesosy ary tsisy toanao. Misaotra tompony amin'izay efa avy nibebaka teo Jesosy ary koa Tompo avy nandroaka devoly koa Jesosy misaotra anao satria Tompo ny fahavalonay dia miherona toy ny liona mitady izay harapany. Ka misaotra Jesosy ianao no mpiaro, mpitantana, mpanafaka Jesosy. Fanahy masina raisy ny kontrola ny tenako manontolo ka ny feo rehetra izay manelingelina ny nofoko dia angina amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy anakery, tsy anapahefana intsony fa manomboka izao fanahy masina dia okanao andray ny kontrola ny tenako hiteny satria mpiasanao aho. Trano fotsiny aho tempoly araka ny tenenin'ny mpanomponao teo. Ka okanao fanahy masina no hiteny, okanao anamboatra anay, hikarakara anay, ilaza izay tianao ambara aminay tsirairay avy zanakao eran-tany fanahy masina eo ihany koa raha izay olona tianao averina indray ao ambalanao. Ody ao an-tsambonao Jesosy dia okanao nikasika an'izy ireny. Araka ny teninao Jesosy hoe tsisy mahay manatona ahy raha tsy efa nitao amin'ny iraiko izay ny an-danitra. Ka tao miray tao amin'izay tianao ampodiana anio ao ambalanao. Ka misaotra ray malalanao ny aja sy ny voninahitra. Ity aho manetry tena ambany dia ambany. Afeno aho Jesosy ao ambanin'ny tana maherinao. Fa misandrata ianao eran'i Madagasikara sy eran'izao tontolo izao Jesosy. Aleluia. Satria ho avy ianao Tompo, ianao lay masina, ianao lay mahery, tsisy afa-tsy ianao. Ary ny lohalika rehetra dia mandohalika eo anatrehanao. Na tianay na tsy tianay dia tsy maintsy ho tanteraka izany. Tsy maintsy ho tanteraka izany Jesosy. Ka misaotra Jesosy malala Aleluia. Amen. Amen. Misaotra ny Jesosy tsika. Ry hava malala amin'ny Tompo. Teo tamin'ny Zokerika nandroaka devoly teo dia izaho koa moa izany mino fa ianareo izay mihaino koa dia
ny zavatra tadidiko tamin'ny alakamisy raha nanaraka ny vavaka alina ianao de mety tsapanao angambany fa teo am-pitenena tenin'Andriamanitra ko de nandroaka devoly. Zany hoe nisy fotoana zany miteny tenin'Andriamanitra raha tsy diso zay okanao amerina iaino, lay vavaka ny alina zany lay vavaka fiambenana alina dia nandroaka devoly aho. Nandroaka devoly aho, ny antony dia zao ny tompo mampafantatra zavatra miafina. Eo amin'ny fotoana anatin'iny vavaka iny dia tsapako fa nisy asan'ny maizana nafika ahy zany teo am-pivavahana satria tena henoko mihitsy. Ry havana, zay mahatonga antsika mila miambina. Ny écran an'ny telefaonina isika tsirairay tokony rakofana ny ranon'i Jesosy, zay le izy. Rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Zany hoe fampianarana anankiray ameko anareo zao, fanahy masina no miasa eto. Tena hoe mila zany isika mandrakotra mihitsy ny ranon'i Jesosy amintsika sy amin'ny fitaovana ampiasaintsika. Satria ny fahavalony tsy faly amintsika ary miditra ihany koa izy ao anatin'ny fivoriana masina mba angarangarana ao hijery ao, hitady zay amelezany. Hitanareo zay le manambara ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Joba. Jereo zavatra niseho raha nivory ireo zanak'Andriamanitra any amin'ny Joba 1. Raha nivory ireo zanak'Andriamanitra de mba teo koa Satana, mba avy teo koa izy. Zay le izy mila miambina zany isika, tena mila tsika tsy mivazivazy mihitsy amin'ny fahavalo. Amen. Tsy mivazivazy mihitsy amin'ny fahavalo satria izy dia ho avy handrava antsika, hamono antsika, hanapotika antsika. Ry havana, mila tena manana hery mahery isika avy amin'ny tompo, hery ny fanahy masina. Raha tsy zany tsy haresa fahavalo isika. Mila ho miara-mila ny tompo mihitsy isika. Zay le izy. Fa raha ohatra ka mbola hoe mijangajanga ihany araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, misabaka zany ianao, ary ianao mijery vehivavy na ianao mijery lehilahy, de ianao hivavaka, tsisy an'Andriamanitra aho, tsisy any tompo ao tompo, tsisy azy mihitsy aho. Fa mila zany isika tena hoe masina tanteraka rahatrehan'i Jesosy. Ry havana isaorana ny tompo satria ny teny izay nomen'ny tompo an'io misy ifandraisany amin'ny teny nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Satria misy koa fiteny hoe fijangajangana koa anatin'ilay tenin'Andriamanitra. Ry havana, tsara be mihitsy Jesosy, tsara ny tompontsika. Zay menadatsy ny resaka mombany amin'ny teny hoentina satria zay tsinona no fiasanay satria ny tompo ihany no manome ny teny. Misy zany indraindray raha ny teny azo alohany hiditra eto, ohatr'izay indraindray ataon'ny tompo. Fa anio dia ny maraina no nomen'ny tompo ahy ny teny. Ry havana, ny asan'ny lanitra dia samy manomana. Zay le izy ny anay ao amin'io avy Jesosy. Samy manomana zay tiany fanahy masina hoentin'ilay olona zany. Fa tsisy resaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tompo no manomana, manome ny teny izany izay omeny fanahy masina. Fa ohatra hoe indraindray ny fanahy masina miteny ohatra hoe mivavaka izay ny alarobia amin'ny alina zany io satria misy fiaraha-mivavaka tsina ny alina, ny alarobia alina de alatsinainy alina ihany koa. Dia ohatra hoe misy tenin'Andriamanitra entin'ny zokerika ohatra ny alarobia alina. De amin'iny ohatra ny tompo miteny hoe mampiteny anao hoe iny tenin'Andriamanitra iny zokerika hoentinao iny amin'ny fivavahana sabotsy. De efa fantatro zany ny teny izay hoentina satria indraindray misy fanahy masina mihitsy no miteny. De eo ihany koa ohatra hoe za ihany koa mitondra teny dia miteny ihany koa zany ny tompo hoe iny teny iny de tsara ambaranao ihany koa iny amin'ny vidéo zany na amin'ny fotoam-bavaka zany. Eo moa zany andaminan'ny tompo anazy zany amin'ny fotoana io hoe na ho ataoko vidéo le izy na ho ataoko amin'ny fotoam-bavaka. Amen. Ry havana, tsara be Jesosy ary masina izy, tena tsy tia loto mihitsy Andriamanitra. Zay mila ho fantatsika zavatra izay. Tsy tia loto mihitsy Andriamanitra. Fa tena mila isika tena masina tanteraka, zay tsika vao tafiditra lanitra. De ihany koa amin'ilay hoe fitiavan-karena, ho voateny ihany koa ilay fitiavan-karena. Tena tsara ny tompo. Ny teny nomeny fanahy masina dia amin'ny Matthieu 7:10. Matthieu 7:10 andininy fa 9:10 ka hatramin'ny 17. Ny mombany amin'ilay zazalahy mpanan-karena. Zay zany le izy. Matthieu 7:10 andininy fa 9:10 ka hatramin'ny 17. Ovakiko ry havana ny teny dia eo amin'io no anazavain'ny fanahy masina azy zany avy eo.
Matio 5:10 ka hatramin'ny 7:30. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia mangataka aminao tena hiaino tsara dia rehefa miaino ianao ataovy ohatrany hoe amin'ilay fotoana mihitsy amin'io Jesosy miresaka amin'ilay olona io. Ohatrany hoe nanatrika teo zany ianao. Za koa ohatr'izay. Ohatrany hoe teo mihitsy tsika zany. De tena hoe rehefa miaino an Jesosy miteny dia hoako tsapantsika fa zava-dehibe satria izy no miteny. Jesosy no miteny amin'ilay olona izany. Zany hoe miteny amintsika ihany koa satria anatra no ambarany amintsika. Amen. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Matio 5:10 ka hatramin'ny 7:30. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivaky toy izao: Jesosy sy ilay zatovo mpanan-karena. 5:10. Indro nisy lehilahy iray nanantona azy niteny hoe: mpampianatra inona no tsara ataoko mba ahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ralehilahy taminy: inona avy moa izany? Dia hoy Jesosy: ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovo taminy: izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy ampy amiko? Dia hoy Jesosy taminy: raha te ho tanteraka ianao dia mandehana amidio ny fanananao ka omeo ny mahantra, dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka ahy. Fa noho ny nandre izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo satria nanan-karena be izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakany lanitra. Lazaiko aminareo indray, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary noho ny nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka niresaka hoe: iza indray ary no azo vonjena? Fa Jesosy nibanjina azy ka niteny tamin'ireo hoe: tsy hainy olona izany, kanefa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Dia hoy Petera taminy: indro efa nahafoy zavatra veriko. Dia hoy Petera taminy: indro efa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka nanaraka anao, koa ahoana ny ho aminay? Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa tonga amin'ny fahateraham-baovao ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny vonainy ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fokon'ny Israely 12. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andray avy zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no ho voalohany. Amen. Ry havana tsara be ny tenin'Andriamanitra. Eto zany dia misy fandraisana hoy aho ny amin'ny teny izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, ny amin'ny fibebahana. Ry havana, ny teny izy tena nampafantara fanamaso dia momba ny fijangajangana, dia ny lolopo, dia ny fitiavan-karena. Zay tena hoe nibebahantsika teo, sy ny fitsiriritana. Zay tena hoe nibebahantsika teo. Eto dia miverina indray ny amin'ny fijangajangana. Ry havana, eo ihany koa ny amin'ny fitiavan-karena. Tena mampitandra antsika zany Jesosy anio. Rehefa hifarana fotoana dia
ampibebaka anareo aho zay andrain Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ry havana, eto dia tantarana zazalahy anankiray zatovo mpanan-karena izy. Fantatsika tsara angamba io tantara io, mety efa fantatrao angambany. Ho anao zay mbola tsy mahalala dia anao iaino tsara, na ho anao zay mahalala ihany koa satria ny fanahy masina manazava zay tiany hanazavana anazy. Eto zany dia manambara ny amin'ny zazalahy anankiray mpanan-karena zatovo ny resakany tamin'ny Jesosy, ny firesany zany tamin'ny Jesosy. Eto zany izy dia nanatona an Jesosy izany zazalahy io, dia niteny zany tamin'ny Jesosy hoe mpampianatro, inona no tsara ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Ajantsika teo aloha. Eto izy zany dia fantatsika tsara fa mpanan-karena, nefany mbola mizavatra tsy ampy zany ao aminy. Tanareo zay, mizavatra tsy ampy ao aminy na dia manan-karena raha izy, dia ny zavatra nanontanian'ny tompo dia hoe inona no tsara ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Ry havana, ny fiainana mandrakizay io no tiantsika rehetra ho azo. Io fiainana mandrakizay io, satria mandalo isika ety, na manan-karena toy ny iny ary ny olona anankiray tsy atondra na dia ariary ary any am-pasana. Amen. Ry havana, tsy atondra na dia raim-bilanja aza isika any am-pasana. Na dia sy ny havanao sy ny ankonanao vola 1 million raha ao anatin'ny vatapaty na any am-pasana, dia ho potika izany. Ho potika izany. Na ny volamena sy ny fitafy tsara ary alefa miaraka amin'olona levona, ho potika izany. Ry havana, tsy atondra harena any am-pasana isika. Tsy atondra harena n'aiza n'aiza isika. Ny olona no mampiditra andreny hoe ampiarahana amin'olona maty. Fa le olona maty efa tsy mare na inona na inona intsony. Tsy mare ary tsy mahita na inona na inona intsony. Misy ary ny any ambanivohitra sy any amin'ny lakôty mamaky fasana dia mangalatra ny fitafian'le olona maty, izay nalevona niaraka tamin'le olona na volamena na inona izany. Tsy hita le olona maty akory. Izay no mahatonga antsika mitandra tsy mila vavaka amin'ny maty. Ry havana, ny devoly no mamaly rehefa mivavaka amin'ny maty isika. Ry havana, mila mitandrina isika. Ny maty tsy mare intsony, fa ny velona mbola manana fanantenana. Ao bokin'ny mpitoriteny izany, amarin'ny tompo foana zavatra izay ambarany. Okanao hijery izany amin'ny bokin'ny mpitoriteny ao amin'ny toko 7 alao, hojerentsika kely mihitsy amarinina, satria amin'izay mba tsy miteny mantsy ianao ohatra hoe tsy hitanao loatra le izy. Mpitoriteny toko 7, afaka vakianao mihitsy manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Fa ny manambara ny amin'ny maty tsy manavalim-pity intsony dia 9. Hoy ny teny tompo, vakiako amin'ny anarany. Fantatry ny velona matsy fa ho faty izy, fa ny maty kosa dia tsy mahalala na inona na inona, ary tsy misy valim-pity ho azy intsony, satria adino ny fahatserovana azy. Amen. Ry havana, izay le izy. Ny maty dia tsy mahalala na inona intsony. Ry hava malalao amin'ny tompo, oka izay ny miresaka amin'ny maty. Oka izay. Oka izay. Tsy mare na inona intsony ny maty tompo. Fa ianao no anariny fananao any amin'ny edo. Izay zavatra miseho. Efa misy témoignage nataoko any momba ny amin'ny fanompo-tsampy. Za zao mihitsy niaina tanatin'izany zavatra izany. Miala tompo. Miala. Zavatra nataony tompo tamin'ny fiainako no ambarako fa tsy mamorona ao. Ka oka ianao hitandrina, raha raisinao ny tenin'ny tompo, raisinao. Fa raha tsy raisinao dia anosy Jesosy sisa. Ry havana, ny maty tsy miteny tompo. Ny maty tsy miteny tompo. Amen. Jezatsika ny ten'Andriamanitra ao boky Matio toko 5:10. Eo amin'ny 7:10 zao isika. No efa nanontany zany le zazalahy eo amin'ny 5:10 hoe inona no tsara ataoko mba azahoako fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara?
iray no tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Amen. Eto zany dia misy zavatra tsy maintsy arahantsika. Tsy maintsy akatoavintsika. Raha te hiditra any amin'ny fiainana isika any an-danitra io, Jesosy ilay lalana sy fandriana ary fiainana. Raha te hiditra any isika dia misy didy tsy maintsy arahana. Tsy hidiradirana foana ohatr'izao ny any an-danitra to, fa tsy maintsy manaraka ny didin'Andriamanitra isika. Tsy maintsy. Mila tena hoe alantsika mihitsy ny mahatsikatsika. Ny mahatsikatsika dia tena hoe foanana mihitsy. Fa ny tompo no tokony hijoroantsika rehefa tena te hiditra any an-danitra isika. 10:20. Hoy raha lehilahy taminy, inona avy moa izany? Ny didy zany io anontaniana io dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Najaniko hatreo. Ato amin'ny baiboly koa dia misy kely entre parenthèse hoe Exodosy 20, 2:20 ka 5:20. Dia ihany koa ny amin'ny Levitikosy 7:10, 9:20. Ry havana. Ao amin'ny Exodosy 20 dia ny didy folon'Andriamanitra. Izany hoe ny didy folon'Andriamanitra, ny didy folo, io le didin'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho tanterahantsika ireo. Amen. Zay no tiany tompo ambara eto. Tsy maintsy akatoavintsika ireo ry havana. Raha ohatra ka ny anankiray amin'ireo mbola tsy arahantsika, dia efa tonga dia afo be zany ivantanana. Tonga dia afo be. Jesosy no miteny tsy maintsy manaraka ny didy. Zay vao tafiditra any amin'ny fiainana. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny tompo eto hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manaja ny rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Amen. Ry havana, aoka ianao nijery ny fanampiny any amin'ny didy folo, satria maro izy ireo. Ao ny amin'ny hoe aza manandriaman-kafa, ary koa ny amin'ny fanompo-tsampy ihany koa, aza miankohoka eo anatrehany isan'ny zavatra voasokatra. Ry havana, zay le fanompo-tsampy, ny teny fanahy masina tamin'ny lalam-panompony teo hoe mety ho teneniny mama Felisia avy eo, tena ambarany mba hitsara mantsy ny teny, ohatra ka zay dia fona amin'ny tompo ny amin'ny fanompo-tsampy. Ie, saotra tompo. Hitanareo zay le izy, ny tompo mampiteny ny mpanompony. Ary voateny ny fanompo-tsampy, io le mbola vavaka amin'ny statut, mazava tsara nefa ny tenin'Andriamanitra. Mazava tsara anatin'ny didy folo io. Eto zany le zalahy dia efa tanterahany avokoa rehefa vitany ireo. Efa tsy nataony intsony. Zay no valy teny ataony eto ambany eto. Ry havana, sao dia mbola misy amin'ny didy folo, anatin'ny didy folo mbola iainanao. Tsy moramora ny ianao any an-danitra. Tsy moramora. Tsy maintsy misaraka amin'ny tany isika. Tsy maintsy misaraka mombamomba ny amin'ny fiainantsika rehetra isika. Zay tsika vao tafiditra any an-danitra. Eto mihitsy Jesosy mihitsy no niteny taminy. Ny tenin'ny tompo dia hoe tandremo ny didy. Zay. Tsy maintsy tandremana ny didy. Zazalahy niteny izy ny avy eo amin'ny 9:20 hoe hoy ilay zatovo taminy. Izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy ampy amiko? Amen. Ry havana, voatandriny avokoa. Taony hoe hojerentsika satria izay zavatra tsapako eto satria tia fanahy masina ianareo afantatra tsara ny didy folo. Hoy ny tompo ato amin'ny Exodosy 20. Tao vakiantsika io. Ny amin'ny didy folo. Hovakiantsika manontolo, hovakiantsika hatramin'ny 120. Ny amin'ny Exodosy 20. Dia miangavy ianao iaino tsara ny didin'Andriamanitra, ny didy folon'Andriamanitra. Dia ireo zany efa nitandrema le zazalahy avokoa nitandrema zany ireo zavatra ireo. Tandremandreo zany. Tsika zany tsy maintsy mila mitandrina andreo koa zany tsika zany.
Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andiny voalohany ka hatramin'ny 2:20 amin'ny Exodosy 2:20. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra. Izy mihitsy zany no niteny, Andriamanitra mihitsy zany no niteny eto. Hoy izy hoe, izao no Tompo Andriamanitrao izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miakohoka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika dia amin'izay makahala ay. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'ny Tompo Andriamanitrao, fa tsy ataon'ny Tompo ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Azafady, mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa ny sabatan'ny Tompo Andriamanitrao ny andro 7. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny mpanompo lahinao, na ny mpanompo vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao. Fa enemana no nanaovan'ny Tompo ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'ny Tompo ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao eo amin'ny tany izay omeny Tompo Andriamanitrao anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra. Kolokolo io le mangalatra io. Aza mety ho vavolombelona mandainga anameloka ny namanao. Aza mitsiriritra ny tranony namanao. Aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny mpanompo lainy, na ny mpanompo vaviny, na ny ombony, na ny borikiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao. Ary nandre ny kotrika sy ny feonan-jomara, ary nahita ny tselatra sy ny tendrombohitra ny voantsetroka ny olona rehetra, koa noho nahita izany izy ireo dia tora-kovitra sady nijanona tery lavitra tery. Dia hoy izy ireo tamin'i Mosesy, aoka ihany ianao no hiteny aminay, dia iay no izahay. Fa aoka tsy Andriamanitra no hiteny aminay, fa andrao maty izahay. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hiza-toetra anareo ary mba ho eo anoloanareo ny fahatahorana azy mba tsy hanotanareo. Dia nijanona teny lavitra teny ny olona, fa i Mosesy kosa dia nanakaiky ny Aizipito izay nitoeran'Andriamanitra. Amen. Aleloia. Ry havana, rehefa tonga ny Tompo Andriamanitra manatrika dia tena mampatahotra. Mampatahotra rehefa tonga ny Tompo Andriamanitra. Ry havana, satria lehibe indrindra izy, ambony indrindra izy, dia tena mampatahotra rehefa tonga ny Tompo Andriamanitra. Ireo teny rehetra ireo Tompoko, ireo didy folo ireo, ity didy folo ity, dia mila ho tanterahantsika tsiraray avy. Ny andro sabata dia andron'ny Tompo. Zay no nahatonga anay mivavaka amin'ny andro sabata. Teo aloha zay tambola mivavaka tany fiangonana dia le manompo alahady. Fa ny andron'ny Tompo dia sabata, mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Mazava tsara, tsy maintsy arahantsika zany ireo. Tsy maintsy tanterahantsika ireo. Iverina isika
any amin'ny Matio. Tsy ho raisiko tsikelikely satria manjary lava be ny ten'Andriamanitra fa oka ianao andinika ilay didy folo, oka ianao andinika mametraha fantaniana hoe mbola misy zavatra ataonao ve am'ireo. Iverintsika ato amin'ny Matio 7:10 eo amin'ny 20:20. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany dia efa voatandroko avokoa, fa inona no mbola tsy ampy amiko? Dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao, dia mandehana, amidio ny fanananao ka omeo ny mahantra, dia anana rakitra any an-danitra ianao, ary avia anaraka ahy. Amen. Aleloia, aleloia. Ry havana, eto amin'ito teny ito dia manambara ny amin'ilay tenin'ny zokerika teo ny misy fitiavan-karena. Ry havana, io resaka vola io, resaka arena io, resaka confort zanak'olombelona io be de be no ho any amin'ny elo. Be de be no any amin'ny elo. Ry havana, tsy tadidiko hoe tamin'ny fotoam-bavaka en direct ve ny alakamisy alina sady tamin'izay tao anaty gropy satria tsy tadidiko tsony zany le izy no nahita fahitana ako olona anankiray eo am-pijerevana tele zany no hitako hoe ohatrany hoe miempo mihitsy le fauteuil. Ry havana, tamin'ny direct angambany izy iny raha tsy diso angavavaka ny alina angambany. Ry havana, zay le fitiavana arena. Hitako mihitsy nampahafantariny tompo anahy zany tsy na hoe na zavabe zany fa hitako zany olona anankiray miempo ambonin'ny fauteuil, mety am-pijerevana tele angambany. Miempo, zay mihitsy le izy oatra fanahy masina. Miempo midina any amin'ny elo. Zay le confort. Ry havana, tsy zavatra asoantsika eto ambon'ity tany ity. Aza ty arena re tompo. Aza ty vola re tompo. Fa afo be no van-tany. Afo be no van-tany. Tsy maintsy isika misaraka amin'ny zavatra luxe, amin'ny zavatry ny tany. Aza mitady zavatra ho fikirina eto amin'ity tany ity, na inona na inona io, na ny ankohonanao io, na ny vadinao io izay manambady, na inona tompo, na ny havanao io. Fa raha vao misy zavatra anankiray hifikirantsika, ho fikirintsika, zavatra anankiray dia efa vitatreo ny amintsika, vitatreo. Ny tenin'ny tompo dia tadidio tsara fa mila antsika mandaha ny tenantsika. Tenantsika raha mila lavintsika. Tenantsika. Zany hoe ina moa tiany ambara amin'izay zavatra izay? Zavatra izay tiantsika, ina zavatra tiantsika? Dia tokony isika andahy fa manaraka sitrapon'i Jesosy. Raha te hipetraka fotsiny isika tsy hanao ninina dia tadidio tsara fa zavatra tiantsika zay. Nefa ny tompo teny mandehana mandeha mitory. Mandehana mivoaka mitory dia mety kamo ianao. Mandehana mandeha mivavaka, mandole mivavaka dia mety kamo ianao. Zay ny le izy mila mandany tenantsika isika. Raha ohatra ka efa atoritsika amin'ny alina ohatra dia mbola tsy avy mivavaka, dia ambony fandriana, dia tena kamo zany hitsangana hivavaka. Zay le tenantsika zay. Fa mila isika mibaiko ny nofintsika andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Zay le izy. Dia mitsangana tompoko dia mandohalika anatrehan'i Jesosy. Ohatra ka te hoe hinan-kenana io nefa fanahintsika miteny aza mihinan-kenana io. Zay le izy, mandany tenantsika, mandany plezirantsika zany satria zavatra tiantsika ho atao. Ry havana, mila foanana izany. Ny nofintsika ahetry mba hisandratany fanahintsika. Ry havana, raha tsy ny fanahintsika no mandeha alohan'ny nofintsika dia very isika. Zay. Raha vao ny nofintsika no mandidy dia vitatreo. Vitatreo fa ny tongotra antsika io, raha io mandeha any amin'ny afo be ny andehanana io. Fa ny fanahintsika andeha ho any an-danitra. Ry havana, ny fanahintsika, fanampahafantarin'ny tompo anazy zay ny fanahintsika dia mihevaeva ao anatintsika. Mihevaeva. Ny nofintsika no mitety tany, ny vatantsika mandeha mitety tany.
Fa ny fanahintsika dia mievaeva ao anatintsika. Zay no mahatonga ny olona rehefa ohatra ka maty dia le voaka ny fanahiny, le vatana eo ihany. Dia mikarapoka le vatana amin'ny tany ohatra ka sendra hoe eny an-dalambe le olona no maty. Raha ohatra ka amin'ny hôpitaly le olona no maty na ao an-trano ihany eo ambony fandriana ohatra na ambony seza, dia le vatana eo amin'le paoziny iny ihany. Fa mitambototra, fa le fanahy efa mivoaka, zay le izy. Satria mahatonga an'izay dia izao nampahafantariny fanahy taminahako. Rehefa ohatra ka mivavaka ahako, ka indraindray hoentin'ny Tompo any an-danitra ny fanahako, dia fantatro mihitsy hoe mievaeva kay le fanahako tao. Fa ny vatako eo am-pandolehana eo ihany, fa mahita ako. Ohatra hoe mahita ako le latabatra ilay efa voaomana. Zay le izy. Na koa entin'ny Tompo ny fanahako ohatra hoe any Madagasikara. Efa misy izany zavatra izany. Tonga amin'ilay toerana ahako fa izahako ny vatako aty. Ry havana, zay ny ataon'ny Tompo. Nisy tamin'ny fandroana devoly zao tao amin'ny Toby, ny trano zany no diovina roana devoly. Indray andro angambany ary sitrapon'ny Tompo ho atao témoignage zay satria lava be le izy fa raha sitrapon'ny Tompo dia ho atao zay fijona vavolombelona zay. Ny amin'ny nanadiovan'ny Tompo ny trano zany. Ny ankizy tany tao amin'ny Toby dia niaraka nandroaka devoly tamin'ny avy taty zany, zay mianadahy zany taty zany nandroaka devoly. Dia tamin'ny fotoana io zay aty, fa mandeha izy ireo tosike mijanona eo satria hitako mihitsy ary fantatry ny fanahiko zany hoe eo amin'io. Zay zany le izy tsy hoe hitako, tsy hoe hitako fa hitany fanahiko, fantatry ny fanahiko fa eo lay devoly eo. Dia henoko nofoko avy aty zany le izy. Dia tena teo marina le zavatra koa misy teo. Zay zany ataony. Zay zany ataon'ny fanahy masina. Zay le hoe vatantsika eo fa fanahintsika zany entin'ny Tompo. Ry havana, tamin'ny mbola fiangonana teo aloha, tamin'ny fiangonana teo aloha dia efa sorako ny Tompo efa teo le fahamezam-pahasoavana. Misy tranon'olona nandehananay ohatra, tamin'ny mbola zavavaka tamin'ny fiangonana hafa zany zay moa zany tsy fiangonana zao satria zay groupe zany, Toby zany misy anay. Dia zavatra niseho, misy olona vanginay. Dia vavaka tamin'le trano aty Belzika zany io vavaka zany tao amin'le trano. Dia niteny zany amin'ny Tompo hoe amin'ny zavatra ao amin'le tranon'le olona. Gaga be satria zavatra mbola tsy niseho taminazy zavatra zay. Nonody ako, nentin'ny Tompo, tsy haiko na iny andro iny na ohatra andro vitsivitsy nentin'ny Tompo ny fanahiko. Nahita tao amin'ny efitra fatorian'ilay ramatoa. Nefa za tsy niakatra tany ambony akory nijery le chambre anatin'ilay ramatoa. Ry havana, dia niteny hoe misy an'izao ao amin'ny efitranao. Dia ahoana sisa ahafantaranao azy ohatra zany ambaran'ilay ramatoa. Nentin'ny Tompo tany ny fanahiko, ry havana. Zay zavatra miseho ka zavatra lava be koa izay témoignage zay fa raha ohatra sitrapon'ny Tompo dia ataoko raha sitrapon'ny Tompo iaho satria miditra tena hoe be dia be zany en détail momba le zavatra nasehon'ny Tompo tamiko. Dia tena hoe saorana Tompo satria na le ramatoa raha tena hoe natoky be an'i Jesosy tamin'izay satria ny Tompo nampiseho mihitsy zava-niafina tsy fantatro tao amin'ny tranony ary tsy hitako fa ny Tompo no nitondra ny fanahiko tany. Amen. Ry havana, ka izay le izy hoe ny fanahintsika zany dia mievaeva ao anatin'ny nofontsika. Nofontsika no mitety tany, fa ny fanahintsika dia mievaeva ao anatin'ny nofontsika. Dia eto zany ny Tompo zany niteny tamin'ilay zazalahy andy faha 120 hoe dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao dia mandehana hamidio ny fanananao ka omeo ny mahantra dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avia hanaraka ahy. Amen. Zay le manaraka an' Jesosy. 2:20. Fa noho nandray izany teny izany ilay zatovo dia niala tamin'ny alahelo satria nanan-karena be izy. Amen. Ry havana, zay le izy. Mila isika mitandrina, aza mifikitra amin'ny arena. Ny Tompo mihitsy no mibaiko hoe hamidio ny fanananao tamin'ilay zazalahy. Amin'ny andro antsika izao dia hoe ahoana moa ny fitsinjaranao ny vola eo ampelantananao na ny fanananao. Ahoana ny fomba fitsinjaranao? Manome ho an'ny Tompo ve ianao?
ho any mahantra izany. Sa ny olona manana ihany no omenao, na ny havanao manana ihany no omenao. Ry havana, tsy asan'Andriamanitra izany. Ny tompo dia ny malahelo, ny tsy manana no omeny, ary koa nefa tsy amin'ny fireharehana, tsy amin'ny fireharehana. Tadidio tsara tamin'ilay fadatsahan-drakitra, ilay tantara anankiray nataon'i Jesosy. Le raha matoa zay kely nananany ino no nitenen'ny tompo fa tena nanome be dehibe, mihoatra noho ireo izay manana, izay misehoseho. Ry havana, ny fanjakan'lanitra dia fanetretena, fanetretena fa tsy fireharehana. Tsy zavatry ny tany akory no ahalalana hoe ho tafiditra any an-danitra, vo miary ianao ho lasa le miafy be, raha tsy manome ho an'ny majinika sy mikarakara arak'izay tiany tompo ho karakarainao. Mila mitandrina mafy isika. Dia ahoana hoy Jesosy navalin'ny tompo, tenen'ny tompo momba n'ilay zazalahy 7:20. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Zay le ry havana, tena sarotra idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria jamba ny vola, jamba ny tele, jamba ny tomobila, jamba ny sakafo, jamba ny fanompo-tsapy, jamba ny fijangajangana, satria maro ny olona mijangajanga no ny avy amin'ny vola ananany. Manitsakitsaka tokantrano satria manam-bola, manao hoe premier bureau, deuxième bureau, zava-doza. Ry havana, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Jabana amin'ny fitafiana ara, vidiana daholo zavatra tiana izao. Ry havana, ny ainako izany efa any ny témoignage, fitiavana fitafiana. Lanilany foana ny vola amina kiraro isan-karazany, akanjo isan-karazany, lokomena isan-karazany, zao loko rehetra zao tena nisena daholy, produit isan-karazany. Ry havana, jambain'ny Satana, ary tsy mety afa-po mihitsy fa mahazo anankiray de tia azy koa ny anankiray. Zay le izy anie, mahazo lokomena anankiray menamena de ay tsara koa le rôzirôzy, amin'ny manaraka de vidiana indray iny. Zay koa ny amin'ny fiara, zay ny amitahany Satana koa ny olona amin'ny olona tia fiara. Misy olona mpanankarena ato, atao ny tompo miteny. Misy olona amin'ireo zavatra rehetra reo ato, atao Jesosy miteny. Ry havana, mibeba. Misy ohatra hoe mividy tele anankiray kelikely, de vao mivoaka vaovao tonga de mividy vaovao indray. Ohatra hoe mividy meubla na cuisine ohatra, de ovaina indray afaka mataona ny vitsivitsy. Ry havana, mitandrema to, na fandriana io, na inona na inona io, na sakafo io, makany amin'ny restaurant foana nefa netsy nefa n'olona nefa ny mahantra tsy mihinan-kanina. Hoentinay ny pasteuranay, omenay koa ny olona ao am-piangonana zay ohatr'izao. Ry havana, mitandrema to, nefa ny firy nefa ny mahantra. Ry havana, mibeba. Zay le hoe tenin'ny tompo eto hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny idiran'ny mpanankarena any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ho sarotra idiran'ny mpanankarena any fanjakan'ny lanitra, satria jamba zao tontolo izao. Ry havana, tadidio tsara fa ny fandrika nataon'ny Satana voalohany tamin'i Jesosy dia sakafo aloha, sakafo aloha, dia mbola ny fandrika hafa koa nataony dia hoe omeny zao tontolo izao, nefa tsy tianazy akory fa mpandainga Satana, mpandainga. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Ok, ianao mijery zay tantara zay any Matthieu 4:4. Mila mitandrina isika tompoko. Zao tontolo zao dia tokony tsy fikirantsika,
raha te hitra any an-danitra isika, raha te hahazo ny fiainana isika. Izay no tokony hitandremantsika mafy dia mafy. Andify 4:20. Lazaiko aminareo marina, azafady, lazaiko aminareo indray, moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fandraitsa noho ny idiran'ny mpanan-karena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Zavatra tsy ho tanteraka mihitsy izany. Izany hoe ny mpanan-karena zany dia tsy ho tafiditra mihitsy any an-danitra raha tsy miova. Raha tsy miova, tena ho sarotra. Ry havana, tery ny fidirana any an-danitra. Tery dia tery. Tery dia tery. Mitsakitsana avokoa ny ratsy rehetra. Ohatran'ny fil isika vao tafiditra any an-danitra. Satria fanahintsika dia tena ohatran'ny fil. Nofontsika dia ahitsana avokoa izay ilay nofontsika rehetra. Ry havana, mila mitandrina mafy isika vao tafiditra ny lanitra. Andify 5:20. Ary noho nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka niresaka hoe, iza indray ary no azo vonjena. Hitanareo? Mpianatry ny tompo raha tena hoe talanjona. Talanjona. Iza indray izy ireo ary no azo vonjena. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo. Fa Jesosy nibanjina azy, izay ny ten'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe, fa Jesosy nibanjina azy ka niteny tamin'ireo hoe, tsy hain'ny olona izany, kanefa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Amen. Aleluia, aleluia. Eny ry havana, hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Rehefa mino isika, ary rehefa tena miala tanteraka amin'izao tontolo izao. Rehefa miala tanteraka momba ny amin'ny nofo, satria ny nofontsika io no mampalotantsika io. Rehefa vonontsika ny asan'ny nofo, izay tiany nofo rehetra, dia Andriamanitra andray antsika. Satria hainy ny zavatra rehetra. Mila fotsiny tsika manatona an' Jesosy. Apetraka eo aminy dia ilana avokoa ny ratsy rehetra. Amen. Andify 7:20. Dia hoy Petera taminy, indro efa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka nanaraka anao, ka ahoana ny ho aminay? Eo zany Petera zany dia manontany, satria efa nahafoy zany izy ireo zavatra rehetra. Tsy maintsy izay mihitsy ry havana. Tsy maintsy mahafoy isika ny zavatra rehetra. Zavatra rehetra. Enoy tsara le hoe rehetra. Averiko indray mandeha rehetra. Tsy maintsy mahafoy isika ny zavatra rehetra. Inona no anananao? Mety hitanao za tsy manana inona. Tsy atompo, manana ianao. Na dia ny tenanao ara dia efa anao izany. Ny tenanao fotsiny dia anao izany. Na tsisy trano hipetrana ary ianao dia efa manana ny tenanao. Tsy maintsy mahafoy izay tianao ianao ny tenanao. Tsy maintsy ataonao ariana ny tenanao. Tsy maintsy ataonao ao ariana ny tenanao. Fa ny tompony alohanao. Izay le zavatra rehetra. Dia hoy Jesosy miantso an'izy ireo zany amin'ny 5:20. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa tonga amin'ny fahateram-baovao ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahitra ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny fokon'ny Israely 12. Amen. Ry havana, izay le izy. Rehefa manaraka an'i Jesosy isika dia ho tafiditra any an-danitra, dia hipetraka any an-danitra. Eto ireo mpianatra ny 12 izy ireo no hitsara ny fokon'ny Israely 12. Ry havana, ho avy ny fitsarana. Ho avy ny fitsarana. Hitanareo zany misy ny marina sy ny masina. Ahoana no tsy ho masina ianao? Ahoana no tsy ho marina ianao? Satria ianao tsy te ho masina, tsy te ho marina. Mafy ny tenin'ny fanahy masina eto.
Ianao no mandatsy ho masina tompo. Ianao no mandatsy ho marina tompo. Mahatonga anao tsy voavonjy. Ady no atrehantsika ety. Tolona andro aman'alina. Tolona andro aman'alina. Zay ho tafiditra lanitra. Mila masina isika tahaka ny raintsika masina. Zay no baiko nomeny tompo any amin'ny Levitikosy 8:10. Andiny voalohany. Tao jerentsika satria sao de diso le verset ka tsy eken'ny fanahy masina izany. Levitikosy 8:10. Saotra Jesosy. Andiny faharoa le izy. Fa raisitsika andiny voalohany izy sy faharoa. Levitikosy 8:10 andiny voalohany sy faharoa. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary ny tompo niteny tamin'ny Mosesy hoe, mitenena amin'ny fiangonana manontolo dia ny zanak'Israely hoe, aoka ho masina ianareo satria masina ao tompo Andriamanitrareo. Amen. Zay le izy. Hitanareo? Tsy maintsika zany masina tompo. Satria izy tompo Andriamanitra antsika masina. Amen. Tsara be ne zany, tsara be. Ary tena tsara mihitsy ny amin'ny fiainana fahamasinana. Tsara fiainana fahamasinana. Mankala ota isika ary feno fahasambarana isika. Ry havana tena feno fahasambarana isika rehefa tena mandeha manaraka ny fahamarinana satria tsy matahotra ny ho faty intsony. Tsy matahotra zavatra ho avy na ny rehefa avy eo ary. Zay rehefa mianaty fahamasinana ao amin'ny Jesosy. Verina isika ao amin'ny Matthieu 5:10. Matthieu 5:10 andiny fa 9:20 tsika izao. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ary izay rehetra efa nafohy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny anarako, dia andray avo zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Amen. Alleluia, alleluia. Hitanareo zay le izy. Zay le tenin'ny tompo. Zany hoe inona zany tsy maintsy afohintsika. Hitanareo mifandray amin'le teny raisin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Amin'le teny tao amin'ny Korintiana 1:5 dia tamin'ny i Paul niteny, raisiko mantsy le izy i Paul niteny ndraso jerentsika kely nge satria misy verset teo Korintiana 1:5 raisy mpanompon'Andriamanitra teo Tao jerentsika kely. Ie, eo amin'le hoe tsy maintsy alantsika zany lay ratsy. Tsy maintsy isarahantsika le olona ratsy zany. Hitanareo? Iny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ary koa zany andiny fa 1:10. Io mihitsy tena raisin'ny fanahy masina eto. Andiny fa 1:10 amin'ny Korintiana 1:5 io. Averiko vakina kely le tena na Jesosy tompo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mbatsy iaroaroanareo amin'izay atao hoe rahalahy kanefa mpijangajanga, na fatrapitiarena, na mpanompo sampy, na mpanala-baraka olona, na mpimamo, na mpanao ankeriny, aza miara-minana akory amin'ny olona toy izany ianareo. Amen. Ry havana zay le izy. Eto zany de tena olona akaiky anao. Olona rahalahy. Ry havana. Rahalahy ao amin'ny tompo. Eo ihany koa ny amin'ny mpiray-tam-po io. Satria ny antony araka ny teny Jesosy eto atao amin'ny bokin'ny Matthieu, jerevy tsara ny tenin'Andriamanitra. Misy ifandraisany ireo. Aty Paul no miteny, eto Jesosy no miteny. Jesosy ara niteny hoe ary izay rehetra nahafohy trano aloha zany. Zany hoe tsy hipetraka ao an-trano foana ianao, fa mihetsika ianao mandeha manao ny asan'i Jesosy. Mandeha manao ny asan'i Jesosy, ho mpiasan'i Jesosy. Fa tsy hoe andeha hivory any am-piangonana ahitany namana na hoe ahitany pasteur na hoe olona mpivavaka. Mba hoe tiako fa hitan'ny pasteur anio fa nivavaka. Tandrema tompo. Mitandrema. Ny tompo mety tsy mahitanao amin'ny fotoana io. Raha ny olona no andehananao dia tsy hitan' Jesosy ianao.
tsy hijery anao Jesosy, zany le tsy hijery anao Jesosy. Fa raha izy no andehananao, te nitady aza marina anao dia ny tompo hijery anao. Hijery anao. Ry havana, eto zany dia miteny tompo eto hoe ary izay rehetra nafoy trano aloha zany voalohany na rahalahy, io le rahalahy voalazany Paoly apôstôly ato ambadika ato. Dia hoy ihany koa Jesosy eto hoe na anabavy, ry havana, jerevy tsara ny teny tompo na ray, na reny, na zanaka, na tany noho ny anarako, hoy zany Jesosy dia andray avo zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Amen. Ry havana, zay rehetra nanantsika, zay rehetra nanantsika, zanakatsika, ny trano, eo ihany koa ny vady. Misy ten'Andriamanitra koa manambara hoe ny vady. Oka ianao nitady izay am'izay mba lesona ho anao koa. Ry havana, ny momba antsika rehetra izany, raha foy antsika, raha mahafoy izany isika, zay ngamba te mety koa, raha foizintsika, raha mahafoy izany isika, dia zay tsika vao ho tafiditra ny fanjakan'lanitra. Raha mahafoy zay rehetra zay isika sy ny tenantsika koa. Zay tsika vao tafiditra any an-danitra. Eto raha i Paoly apôstôly ato amin'ny Korintiana dia manambara izy hoe aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo. Ry havana, zava-doza eo fa ho betsaka ny olona ho tohina ato, satria ahoana zay tsy araka hinana ntsony amin'ny havanay, ahoana zay tsy afaka hinana ntsony araka amin'ny namanay, amin'ny rahalanay. Ry havana, iza no soazinao, iza no hoarahanao, ny tenin'Andriamanitra va sa ny olombelona? Mba tsy handoto anao raha te hihinana anatin'ny fahamasinana ianao. Jesosy tsy mirairay intsony amin'ny ratsy. Raha fantatr'olona hoe fa mpijangajanga be, fantatr'olona fa mpanompo sampy be, de iny ianao mbola andeha koa hiaraka isakafo aminy sy iray lalana aminy. Ry havana, ny tompo mampafantatra fa tokony tsy hisy intsony izany. Tenin'Andriamanitra mampafantatra fa tokony tsy hisy intsony izany. Tokony hitandrina ny fahamasinanao ianao. Ry havana, tsy afaka mampiaraka any tompo sy Losifera isika. Jesosy na i Losifera mila misafidy isika tsiraray avy. Mila misafidy lanitra sa afo be, lanitra sa afo be no andehananao. Tadidio tsara fa misy ten'Andriamanitra miteny hoe raha miaraka amin'olona ohatr'izany de tena hoe mankasitraka ihany koa, mankasitraka. Ry havana, mila mitandrina isika, tsy afaka mankasitraka ota isika. Ny mpanompon'Andriamanitra de niteny nampitenen'ny fanahy masina fa ny masina miaraka mipetraka, zay mihitsy no tiany tompo, zay mihitsy no tiany tompo. Jerevy ireo apôstôly, ahoana no ahazakanao hiara hipetraka mandrakizay amin'ny olona manompo ny Satana nefa ianao misy an' Jesosy ao anatinao? Zakanao va izany? Ny tompo tsy ahatanteraka zany ela, misy farany avokoa izany. Ny tompo tsy hamela ny zanany ho gejay ny Satana eo akaiky ny olona misy an'ny Satana. Ny tompo tsy hamela ny zanany toy izany. Ny tompo mikarakara ny zanany rehefa tena masina ianao, rehefa tena marina ianao dia ahafahany tompo amin'ny toerana zay misy an'ny Satana. Enao no alany, zay ny ataony tompo, ho alany ianao, ho afindrany. Ry havana, zay ny miaraka amin'i Jesosy. Ny azy dia mahasaro-piaro azy. Zay no mahatonga ny ao amin'ny Exodosy 20, manambara marina ny amin'ny fanompo-tsampy fa saro-piaro mihitsy Andriamanitra amin'io ary mamaly hatramin'ny 4 génération e. 4 génération avereny vakina ny tenin'Andriamanitra. Tsy ho afaka ao ianao raha tsy manao divorce amin'ny Losifera. Ry havana, ny tompo de tena mirakla. Mbola anao témoin azy goavana be za koa, afaka fotoana fohifohy. Afaka fotoana fohifohy.
témoignage lehibe no ataoko tena ho an'ny eran-tany. Ry havana, tsy maintsy manao divorce isika, manapaka isika ny ozona rehetra zay mamatopatotra antsika. Tsy maintsy tapahana avokoa izany. Tsisy ifandraisantsika tsony mihitsy ny amin'ny ozona rehetra zay tamin'ny génération lasa teo aloha. Satria olo-lanitra isika. Tena olona vaovao mihitsy ny hiditra any an-danitra. Ary tsy tafiara-mipetraka amin'ny olo zao tontolo zao isika. Zay le an Jesosy zay. Zay le an Jesosy zay. Misy farany avokoa zavatra rehetra. Misy farany. Mila miomana isika. Mila miomana. Raha te hiditra any an-danitra tompoko, de tsy maintsy mankatony teny Jesosy ato amin'ny Matthieu 6:10 zay niraisintsika teo. Mila mankatò ny didy folo. Ny ten'Andriamanitra dia manambara ao amin'ny Matthieu 5:7 sotra fanamasina teto satria nomeny anay verset io. Matthieu 5:7 de manambara an'izao ny teny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe aza ataonareo fa averiko aloha Jesosy no niteny eto. Jesosy no niteny eto. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany. Tsy tonga andrava ao fa anatanteraka. Amen. Zay le izy. Tonga Jesosy anatanteraka. Anatanteraka ireo didy rehetra ireo. Zay didy rehetra ireo any amin'ny bokiny lalàna teo aloha. Dia tonga izy nanatanteraka an'izany. Efa toy izy nanatanteraka an'izany. Ny fijangajangana, ny fanompo-tsampy, ny fangalarana, ny avinavina, ny lainga dia any amin'ny afobe avokoa izany. Tsisy tafiditra ny lanitra zay olona manao izany. Voalaza ny atao amin'ny boky Apokalipsy zay fambarantsika matetika eto foana. Ambarany eto, ambarany ato, ambarany ato. Afo be no vantany zany rehetrarehetra zany. Deo vakitsika ihany ao an'izay olona mbola tsy niditra teto mihitsy. Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20 andiny fa 10. Hoy teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Fa ny ivelany alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Zay le izy Tompo. Any ivelany. Any ivelany. Tsy any fanjakana lanitra izany. Tsy any fanjakana lanitra izany. Ato amin'ny 2:20 andininy 9 mazava kokoa. Ndao vakintsika. Apokalipsy 2:20 andininy 9. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Ry havana, zay le izy. Zay le izy. Oka isika hitandrina mafy de mafy Tompo. Any boky Galatiana 5 azonao vakina ihany koa. Manambara izay ratsitra ataon'ny olona manomboka ny 9:20 dia afo be koa no vantaniny. Momba ny amin'ny nofo izany. Afo be no vantaniny. Ry havana, verset farany atao amin'ny boky Matthieu 5:20 andiny 30 dia hoy teny Tompo hoe vakiko amin'ny anarany. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany. Amen. Ry havana. Amen. Alléluia. Maeno. Alléluia. Maeno. Izany lasa ny fiorana vavy. Maheno mihitsy manako zany avy aty any. Maeno. Latsiny. Tsy mahenana mihitsy ve? Ambany be. Farany ka tena faran'le feo. Faran'le
alefa fa iverina mafana satria tonga de tapaka izy de Efa maheno kely fa mba loko micro tiens. zafady manomboka mafimafy mizay satria Jesosy eto zany ny ten'Andriamanitra hoy ateo hoe mialatsiny amin'ny fahatapaha satria le efa lavabe de tapaka le izy eto zany eo amin'ny 5 farany eo amin'ny toko fahatsimbin'ny folo aho raisitsika aloha io averiko kely hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany eo amin'ny Matthieu zany io nefa maro izay voalohany no farany ary izay farany no ho voalohany. Amen. Ry havana eto zany dia manambara hoe nefa maro izay voalohany no ho farany ary izay farany ho voalohany. Ry havana sao de mieritreritra hoe voalohany isika hoe tiako mpanompon'Andriamanitra manasan'Andriamanitra nefa tsika tsy manaraka ny sitrapon'i Jesosy ka rehefa tonga ny fotoana de lasa ho farany isika, lasa farany isika ka ny olona zay tsy niomana akory fa tonga de nandray avy eo ny fahatsaràn'Andriamanitra no voavonjy lasa voalohany. Ry havana miaso antsika Jesosy ibebaka iomana satria ho avy Jesosy. Mbola misy ny fotoana ahafahanao manatona an' Jesosy mba ho lasa voalohany mba ho tafiditra any an-danitra. Raha mahatsapa farany ianao zao de engany mba ho voalohany. Ry havana ivavaka isika mananantsika ny fotoana anatin'ny vavaka dia ho anao zay te handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao de oka ianao anaraka ny vavaka zay atoko satria oko tsapantsika tsara fa ny tompo izy rery ihany no lalana ahafahantsika ho any an-danitra ka oka iova ny fiainantsika satria misy ny afo be aza manao toy ilay mpanan-karena, aza manao toy ilay zazalahy mpanan-karena ka manaraka ny didy folo, manaraka ny didy rehetra nefany tsy mahatsiaro ny mahantra ary tsy mahafoy ny arenany. Ry havana miantso anao Jesosy anio andray azy ho tompo ny fiainanao sy mpamonjy ny fiainanao raha vonona ianao de oka ianao andohalika anatrehan'i Jesosy any amin'ny toerana zay misy ianao. Oka ianao ibebaka sahady mba ho voasoratra any an-danitra ny anaranao satria ho avy ny tompo aka ny fiangonany tsy ny trano akory araka teny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny fibebahana teo, tsy ny trano fa isika isambatan'olona no fiangonana, isika no tempoly, izahay izay mitory dia tsy mitory trano mpiangonana fa ho avy Jesosy no torinay, anarana Jesosy no torinay. Jesosy dia tsy fiangonana, Jesosy dia tsy avondrona, tsy vondrona, Jesosy dia tsy vondrona ary tsy fiangonana, tsy anaram-piangonana Jesosy fa izy dia ny tompo Andriamanitra mahery, izay no tokony ho arahantsika tsiraray avy. Ry havana ivavaka isika oka ianao iomana ny fanahinao rehefa mivavaka fa tsy ny nofo akory fa ny fanahy. Eto ny fanahy masatra amin'ny fiandohana oka ianao tena ho amin'ny fanahy mba ho entin'ny tompo any an-danitra ny fanahinao ho tongany ianao raha ohatra ka mino, raha ohatra tena matoky an' Jesosy, raha tena mifanahy ianao eto amin'izao fotoana izao. Akipino masonao mba tsy ahitanao zao tontolo zao iainantsika izao satria raha ohatra ka mihiratra ny masonao de ohatra hoe misy moka mandalo na hoe lalitra mandalo de lasa minino ny fijerinao de afaka indray le fanahinao tsy miconcentre intsony fa akipio ny masonao mba mahita ny tsy hita ianao ho tanteraka aminao ane izany. Ibebaka isika tompoko, ivavaka isika tompoko. Jesosy io indreto izay Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra zay vita teto tompo malala satria Jesosy nisandratra ianao Jesosy io tompo malala io misaotra ny amin'ny fibebahana ny amin'ny niainonao anay Jesosy, niainonay ianao Jesosy zay tena nibebaka tokoa tamin'ny fonay manontolo. Misaotra Jesosy
misaotra tompony amin'ny teny, misaotra fanahy masina ny amin'ny teny fahabebahana, misaotra fanahy masina ny amin'ny teny fampaherezana mbola fahabebahana ihany koa. Ndreto izay tompo, misaotra anao lehibe de lehibe, manaja anao, mankalaza anao Jesosy io. Ireo Jesosy ny olonao any amin'ny toerana izay misy azy any Jesosy. Okenao tompo ijery any izay mandohalika tompo, vonina andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mba ho voasoratra any an-danitra Jesosy ny anaran'izy ireo. Eno tompo ny fibebahan'izy ireo amin'izao ora sy fotoana izao. Eno Jesosy ny fibebahan'izy ireo Jesosy io. Aboray amin'ny Jesosy avokoa ny otanao rehetra mankatafonana aminy ianao. Tompo eno fivavahan'izy ireo Jesosy. Eno fibebahan'izy ireo Jesosy malalao. Tompo, eno efa niteny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jesosy io. Mamelà tsiraray avy ianao Jesosy. Raisy tompo izy ireo eo anilanao. Raisy Jesosy eo isan'ny zanakao. Afaka rahanao ny teniko. Randray Jesosy tompo sy mpamonjy anao ianao. Jesosy eo inty ao Jesosy. Mpanota tsy mendrika ao Jesosy. Ratsy ao tompo. Tompo anio dia mino fa ianao no lay Andriamanitra. Ianao lay zanak'ondry nanolotra ny ainao teo ambony hazo fijaliana. Noho ny fahotako Jesosy. Noho ny fahotako noho ny faratsiako Jesosy. Ka mino ao any Jesosy. Ianao rery any no lalana. Lalana makany an-danitra Jesosy io. Ka inty ao tompo. Mibebaka ny amin'ny fahotako rehetra. Zay rehetra vitako tompo. Hatramin'ny fahazazako. Mifona Jesosy io. Tsy anao intsony ao Jesosy io. Mibebaka tompo. Ny amin'izay niniko natao ary koa ny tsy fantatro Jesosy. Mamelay Jesosy malala. Tompo, inty ao Jesosy mandohalika eo anatrehanao Jesosy. Mandray anao Jesosy io. Ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako manomboka anio Jesosy. Raisiko anao Jesosy, midira ato anatiko ho mpamonjy ahy Jesosy. Oka tompo ianao nipetraka amin'ny seza tompoko Jesosy. Tafinerinao ao Jesosy. Soraty any an-danitra ny anarako Jesosy amin'ny boky ny fiainana. Soraty tompo ny anarako amin'ny boky ny fiainana. Ary fafoana anarako any amin'ny hafobe Jesosy. Fafoana anarako any amin'ny hafobe Jesosy. Tompo, soraty ny anarako amin'ny boky ny fiainana Jesosy. Mba ho isan'ny zanakao. Jesosy io. Misaotra anao ao Jesosy. Satria Jesosy io no raisinao isan'ny zanakao any an-danitra. Raisinao Jesosy io isa zanakao any an-danitra. Faly ny anjely. Faly ny anjely any an-danitra. Tezitra mafy any amin'ny hafobe. Tezitra mafy any amin'ny hafobe. Satria misy ny fanahy novahany tompo tafiditra any an-danitra. Misy ny fanahy tafiditra any an-danitra. Saotranao Jesosy. Ny amin'ireo zanakao Jesosy io. Izay nandrainao tompo sy mpamonjy ny fiainany anio. Saotranao Jesosy io. Ny amin'ireo izay nibebaka. Saotra tompo. Toizy foana ny fibebahanao. Fa vomi matezitra ny fahavalo izany fa za matahotra anao Jesosy ny miaro anao. Toizy foana ny vavaka anao. Toizy foana. Toizy foana ny vavaka anao. Fa faly aminao Jesosy. Aza matahotra ny fahavalo. Saotranao Jesosy. Ny amin'ireo zanakao Jesosy io. Izay nafahanao ny gadrany io. Saotra Jesosy. Na ovinanao ovina tompo. Izay mibebaka aminao Jesosy io. Na ovinanao ovina Jesosy io. Dia misaotra anao. Jesosy io. Reo koa tompony zanakao Jesosy. Izay iverina aminao indray Jesosy malala io. Anompo anao. Anompo anao Jesosy io. Hiala fijangajangana. Hiala fanompo-tsampy. Hiala fitiavaka rena Jesosy io. Fa vonina Jesosy anolotra ny tenanao anao. Hiala tompo tsy anaraka intsony. Na niavana na iza Jesosy io. Izay mbola mandeha faratsiana Jesosy io. Fa hijoro izy ireo Jesosy malala io.
ampaherezo Jesosy io, ampaherezo tafiny herinao fanahy masina ireo zanakao zay miverinao ambananao, tafiny hery ny fanahinao, tafiny hery ny fanahinao Jesosy, ireo zay mitolona mbavaka Jesosy io fa hiala hijoro atoky anao ary anaradianao Jesosy io, mahasambatra ny miaraka aminao Jesosy. Misaotranao tompo, misaotranao Jesosy io, ndreto zay tompo anavao ny fahalorantenanay Jesosy, taotsika n'olo tena indray ho an'i Jesosy, tsangano ny tananao akavanana ho anao zay fa manana an'i Jesosy zay vita batisa tamin'ny rano, atolory ny tenanao ho an'i Jesosy indray anio, avaozy fahaloranao tena ho an'i Jesosy. Jesosy io, ity aho Jesosy, manavao indray fahalorantenako Jesosy, eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra sy any ambanin'ny tany rehetra, ity aho tompo, anompo anao, anoa anao, anaja anao, anao zay tianao Jesosy, ka ny nofo dia aetroko ambany dia ambany, aetroko ambany dia ambany, fa ny fanahy kosa Jesosy io dia ho anao, anompo anao, anaradianao, anao zay tianao Jesosy, zay tianao rery any Jesosy, ity aho tompo, ity aho tompo vonona, anao ny sitrakao, anao ny sitrakao Jesosy, ka mangataka aminao fanahy masina, tafiny hery ny fanahy masina zay zanakao tsiraray averan-tany, tafiny hery ny fanahy masina zay zanakao tsiraray eran-tany fanahy masina, okany tananao roa atsotranao, antsotrany fanahy masina ny hery avy aminy, fanahy masina o, fenoyanao izay, avaozy ny fanahy atao anatinay, avaozy zao fahalorantenanay zao, eny fenoyanao izay, fenoyanao izay ray malala o, fenoy ny fanahy masinao, fenoy ny fanahy masinao zay ray, fanahy masinao, midina aminay tsiraray avy anao, midina aminay tsiraray avy anao, fenoyanao izay, fenoyanao izay zanakao eran-tany fanahy masinao, naiza naiza misy ny zanakao tsiraray avy, tompo, tafiny hery ny faherezanao, tafiny hery ny faherezanao, eny hoy ny tenin'ny tompo, zay matoky azy dia mahazo hery toy ny any voromahery, toy ny voromahery. Saotranao Jesosy satria nampitafy hery ho anay anao, saotra fanahy masina lehibe indrindra o, tianay anao, maminay anao, misaotra Jesosy, dera ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny aromandraka izay dory, ny voninahitra ho anao, ny haja ho anao, ny laza ho anao Jesosy, ho anao rery ihany, eny tompo, hitongava aingana Jesosy, satria fa tsisy tsony ny fotoana ho ianao, eny Jesosy io, arovy ny fiangonanao isam-batan'olona eran-tany Jesosy, rakofy amin'ny ranao, rakofy amin'ny ranao Jesosy io, ny zanakao rehetra Jesosy, naiza naiza misy an'izy reny, misaotra tompo, misaotra tompo, aleluia, amen. Ry hava malala amin'ny tompo, saotran' Jesosy isika ny amin'ny fotoanan'io zay tanteraka somatsara, ry havana, ny teny fanahy masina teo nampafantatra izy tena tsapako mihitsy fa tena nisy korotana zany tany amin'ny afo be, henoko mihitsy, tsapako zany misy korotana tany, tena ho panike zany tany, satria nisy olona nandray Jesosy tompo sy mpamonjy, fa na voavahy iny dia tsy faly ny amin'ny afo be, aza matahotra anao fa Jesosy no miaro anao, dia eo ihany koa ny an-danitra faly, dia ho antsika teo ny fanahy masina namenao antsika indray, namenao antsika ho vaovao, dia ho toy ny voromahery zany ny hery azontsika teo, ka maheresa tompo tiantsika Jesosy, mifalia fa tiantsika ny tompo, dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ry havana, zay ny fotoanan'io fa amin'ny herin'ny toy izao indray fotoana raha ohatra ka mbola misy ny fotoana ka mbola afaka miaona eto tsika tsiraray avy, na mbola tsy lasa ny ray amintsika zany dia amin'ny herin'ny tsika zany miaona eto indray raha sitrapon'i Jesosy tompo, fa zay menada dia metraka veloma aminareo tsiraray avy
dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Veloma